Riavana, riavana, miara-patsika rehetra amin'izao atratrarantsika izao fotoam-pankalazana ny Noely 2024 izao. Maro no naniry ahita toy ireo mpaminany fa izay. Maro naniry hanatrika izao fotoana izao fa tsy afaka noho ny antony maro samihafa. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra nefa dia vory eto isika mandalo mamangy atsika ny tompo. Teraka Jesosy moa efa naterak'Andriamanitra tao aminy ve ianao? Izany no lohahevitra mampanjintsika amin'izao fotoana tolakandro izao. Androany koa isika no antanteraka ny fanateram-bokatra araka ny soratra masina manao hoe inona no avaliko an'i Jehova no ny sorehetra nataony tamiko. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina petraka ny fiangonana.
ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Eny, no tiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ho velonaina mandrakizay. Fa misy zaza teraka ho antsika, zazalahy izay omenantsika, eny antsorony ny mariky ny fiandrianana, ary ny anaram-boninahiny dia atao hoe tarika mahay, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay andriana tondra fiadanana. Aoka isika hiara-mankalaza sy ideran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Salamo 8:20 izay fandimbiasantsika mamaky ny mpitarika sy ny fiangonana. Mirafy rambavao an Jehova rehefa nanao fahagagana izy, ny tany eny ankavanana sy ny sandrony masina nahavitany famonjena. Jehova efa nampafantatra ny famonjena teo masony jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa natsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy, efa nahita ny famonjen'Andriamantsika ny vazantany rehetra. Fiangonana. Sotranao izay ry Andriamanitra rainay, noho ny tombon'andro omenao anay, ka atratraranay ty andro androany ity. Andriamanitra fitiavana ianao, ka nomenao anay ny zanakao lahy tokana mba ho famonjenanay. Sotranao izay ry Jesosy Kristy Tompo, fa nanaiky ianao hidina ety ambony tany hamonjy anay. Tompo, mankasitraka anao izahay no ny fanatrehanao izao fanompoana masina izao, izay tanterahanay amin'ny anaranao. Tompo, meteza ianao amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao, mba hatonga anay ho teraka indray omponay, ka hahary anay olom-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao.
idera sy mankalaza ary mba ame voninahitra anao zahay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Azo mipetraka izy. Ry havana, Andriamanitra dia teteny amintsika mandrakariva, koa enoy sady eritrereto tsara ny teny izay nambaran'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika amin'izao fotoana takariva izao. Hoy ny Tompo, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay teraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Fazagaga raha ilazako hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ry havana, manoloana zany sitrampon'Andriamanitra zany dia andesika todika amin'Andriamanitra ifona sy ibebaka ary anaraka izao tolombavaka izao. Andriamanitra, misaotranao izay fa nambaranao taminay ny sitraponao. Mahatsiaro fa azo tanteraka izahay. Matetika izahay no manao izay mampalahelo fananao masina eo amin'ny fiainanay, tamin'ny fandraisanay aminao sy ny namanay, tamin'ny teny alohan'ny vava, tamin'izay nisaintsainy ny fo sy ny saina, tamin'izay jeren'ny maso sy tamin'ny no eny ny sofinay. Koa indreto izahay manatona anao amin'ny fanetretena sy ny finoana. Fona aminao zahay. Indreto izahay manana vao indray fanolorana tenanay ho anao mba hateraka indray olom-baovao zahay ka hahita ny fanjakanao, Andriamanitra rainay, miaraka ny fiangonana. Rainay be famindrampo talaonao zahay. Andriamanitra mamindra fo sy miatra. Andriamanitra mihaino vavaka. Andriamanitra maly vavaka. Koa anao izay mibebaka marina tokoa dia raiso ny mpitsanganana ny teny izay nambaran'Andriamanitra ny fihavanany aminao. Andriamanitra tsy nanesaka ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao mba hanameloka an'izao tontolo izao, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany. Izay mino ny zanaka dia tsy hoelohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo. Noho izy tsy nino ny zanaka ilay tokan'Andriamanitra. Ho anao
izay mino famonjeny zanak'olona ambara fa voavelona ny elokao ny naran'i Kristy masina koa ry fiangonana ambarao ny famonjeny miaraka ny fiangonana. Indro Andriamanitra ny famonjenantsika dia atoky isika fa tsy mba hatahotra fa ny tompon'Andriamanitra no mentsika fidarantsika efa famonjenantsika izy. Tonga amin'ny fotoana izay amakina sy enoana ny teny soratra masina antsika izao a, ny sampana SDA no hanao hira mialohan'ny famakina ny soratra masina. Je demande aux enfants de la SDA de venir ici devant pour faire le chant avant la lecture biblique.
ny vavam-panomponao izay amaky ny teny sy hitondra ny hafatra avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay omemboninahitra no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky ny teny sika, ny vakiteny voalohany izay hoatokana ho antsika androany dia hitantsika eo amin'ny Isaia. Boky ny Isaia toko faharoa amin'ny 10, andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Isaia toko faharoa amin'ny 10, andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Ho vakitsika amin'ny dikateny eombonana izany, amin'ny anaran'ny Tompo. Endre tsara tokoa ery atendrombohitra ny famindran'ilay mpitondra hafatra, izay manambara fiadanana sy mampita hafatra mahasambatra ary manambara famonjena ka manao anjiona hoe mpanjaka ny Andriamanitra ao. Injany ny feon'ireo napetraka ao mpitily, manandra-peo izy ka miara-miorakoram-pifaliana sady mahita maso ny fiverenan'ny Tompo ao Tsiony. Manaova orakoram-pifaliana ka retony ny iram-piompiana. Ry toerana rava ao Jerosalema, satria efa nampahery ny vahoakan'ny Tompo sady efa nanavitra ny Jerosalema. Nahariarin'ny Tompo teo amin'ny mason'ny firenen-kafa rehetra, ny hery maneho ny fahamasinany ka ahita famonjen'Andriamantsika ny fahazatany rehetra. Amen. Dia mbola toizantsika amin'ny famakiana ny teny, izany dia hitantsika ao amin'ny boky soratana ho an'ny Hebreo, toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hebreo toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Efa iny betsaka ary tamin'ny fomba samihafa no tenenan'Andriamanitra fahiny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro farany izao kosa dia tamin'ny alalan'ny zanany no tenenana tamintsika. Io zanany io no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao ary notendreny koa ho mpandova ny zavatra rehetra. Taratra mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra sady famantarana velona izay tena toetra amam-pomban'Andriamanitra izy. Ary ny teniny manan-kery no hiazonana zavatra rehetra. Noho ny avy nanadio ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy, dia mipetraka any amin'ny avo indrindra eo ankavanan'ilay Andriamanitra lehibe. Tonga ambony lavitra noho ny anjely ny zanaka, satria nandovanarana tsara noho ny andreo. Fa tsy nisy na oviana anjely ilazan'Andriamanitra hoe: zanako ianao, ray niteraka anao manomboka anio. Ary koa hoe: izao ho rainy ary izy ho zanako. Rehefa napititra ny zanany lamatoa eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia niteny hoe: aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anatrehany. Angataka ny fiangonana hitsangana alohan'ny hamakiana ny filazantsara. Ho faranantsika ny famakiana ny teny filazantsara, ny famakiana ny teny ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Filazantsara no soratan'ny Jaona toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany, fony naharan'izao tontolo izao Andriamanitra, dia efa nisy ilay teny. Ilay teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra hatrany, ary ilay teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia nitodika tany amin'Andriamanitra ilay teny. Izy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka raha tsy teo izy dia tsy nisy ary ny zavatra nohariana. Ilay teny no nirakitra ny aina, ary io aina io no nitondra fahazavana ho an'ny olombelona. Ary ny fahazavana dia mamirapiratra anatin'ny aizina, ka tsy nahasakana azy ny aizina. Nisy lehilahy anankiray
Ny ran'Andriamanitra ijaonina no anarany. Tonga ijoro vavolombelona ijaonina, dia vavolombelona anambara ilay fahazavana, ka ny afatra anampitainy jaonina no hampiny ny olona rehetra. Tsy hoe ijaonina no fahazavana, fa izy no vavolombelona anambara ny fahazavana. Ilay teny na tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao sady manazava ny olombelona rehetra. Teo amin'izao tontolo izao ilay teny, ary izy no nahariana an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga teo amin'ny taniny izy fa tsy noraisiny mpiray firenena aminy, kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia nateraka tsy araky ny fomban'olombelona miankina amin'ny sitrapondehilahy, fa araky ny fomban'Andriamanitra. Ilay teny dia tonga olombelona ka niara-nonina taminay, feno fahasoavana sy fahamarinana izy ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra avy amin'iray ho an'ny zanak'ilay tokana. Vavolombelona manambara azy ijaonina ka niantso mafy hoe, izy nolay voalazako hoe ilay tamy aoriko dia lehibe noho izao satria efa nisy talohako. Feno are-pahasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozondritsiritra, satria ny lalana dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'ilay tokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'iray no efa nanambara azy. Amen. Nononantsika ny fanekempona kristianina, iombonantsika amin'ny kristianina manerana izao tontolo izao, ka ny fanekemponana nisianina no ataontsika amin'izany. Isika minan'Andriamanitra iray, Kristy, fanaraka sy ny tany ary ny rehetra hita amintsika. Ary ny Jesosy Kristy tompo iray, izay nanatonana ton'Andriamanitra, teraka iray ataon'izao nazava mba mazava, dia manatotoko avy amin'Andriamanitra, teraka fa tsy natao, ray amin'ray na fazavatra rehetra. Izy nareo izy izao ny amin'tsiolombelona sady fantenantsika. Dia fitona avy any an-tanitra izy, anataony fanamasina mofo jinina dia tonga olona izy. Ny mbola ataony fijaliana fanapatanantsika tamin'ny fotokato izy, izary izy ary maty tamin'eny. Tsara tamaty tamin'ny andro fahatelo, araka fisoratra izy, miakatra any an-tanitra izy, ary mipetraka ny fanapatan'Andriamanitra iray. Avy any vinilay amin'ny voninahitra, tsara be izy maty, ary mandrakizay fatsakana. Isika ny fanamasina, tompo sady mpamiaina, izay avy amin'iray sy ny zanaka, ka hitsara sy handrakizayna miaraka amin'iray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny fahampaminana, isika ny firenena iray, miona ny fanambarana apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Sika manekana tsy iray fanakeloka sady manantena fitsanganana ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Fitsanganiana no antsika dira ny alohan'ny tolotena.
Jesosy fa moa ve fanaterak'Andriamanitra tao aminy ianao. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitari-dalana antsika azo antsika mandray feno ny fanomezan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany ka ankalazaintsika manomboka ny Krismasy. Amen. Petraka isika. Fanontaniana zay mba tiako apetraka amintsika. Faly ve ianao tamin'ity Krismasy 2024 ity? Faly ve ianao? Ataoko famaly ny maro eny. Fa inona ny tena nampifaly ianao? Ny fety ve? Nanao korsa tatsy aroa ve? Nahita ny ravaka mahafinaritra eny amin'ny tanàna sy eny amin'ny trano isan-karazany ve? Ny sakafo sy ny fisotro ve? Ny cadeau de Noël ve? Ny famanginy havana sy ny fianakaviana ve? Ny fifankahitana ny anaty lanonana ve? Rairay amin'ireo maromaro ireo no nahafaly anao tamin'ity, mety ny fety zany, mety ny guirlande zany, mety ny zavatra hafa koa zany. Dia aza mihevitra fa anabanty na aneso na hanome tsiny anao aho hoe tsy zany anie ny Krismasy. Fa anisan'ny fetin'ny Krismasy koa izany. Ny mamiratra atsiaroa, ny lanonana sy ny sakafo, ny fety sy ny fisotro, fetin'ny Krismasy koa zany. Aza manameloka tena amin'izany fa ara-dalàna ny fifalianao. Ara-dalàna tahaka ny hafa rehetra izay tsy nandeha tany am-piangonana akory na omaly na anio. Tsy manaiky akory ny fisian'i Jesosy Kristy sy ny asany, saingy dia mankalaza ny Krismasy. Mifaly noho ny Krismasy. Tamin'ny zoma zaho dia tany amin'ny kiné, izy dia ate. Dia nidinidinika teo dia zay, nareo moa zany zao izy ho any am-piangonana ny Krismasy. Eno avy nga ianao tsy mifety ny Krismasy fa si ozy. Mividy cadeau mivady aman-janako. Dia mihinana sy misotro zay ao an-trano. Zay ny Krismasy. Ao anatin'izany mety voatsindrona ihany ny tena. Dia zany moa zay le Krismasy ny reto olona tsy mino reto. Saingy tsaroana ny tenin'Andriamanitra. Manambara fa fanomezana ho an'ny olona rehetra ny fifalian'ny Krismasy. Fanomezana ho an'ny olona rehetra ny fifalian'ny Krismasy. Ahoana ny fanambaran'ny anjely azy tamin'ny mpiandry tany an-tsaha? Indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny olona rehetra ny fifalian'ny Krismasy ry havana. Ho an'ny olona rehetra. Mety milaza sika hoe ho an'ny mino ihany kosa ny famonjeny. Tena marina zany. Ho an'ny mino ihany ny famonjena entin'ny Krismasy. Fa ny fifaliana kosa rehefa andro Krismasy ho an'izao tontolo izao. Ho an'ny olona rehetra. Mpamonjo no teraka. Mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eny. Famonjena ny raisin'izay mino. Fa ny fifaliana kosa dia omen'Andriamanitra ny olona rehetra. Na ny mino na ny tsy mino. Na ny body na ny adala. Na ny marina na ny tsy marina. Ary aza gaga noho zany. Fa zany no entin'Andriamanitra mampiseho ny fahatsarany.
ny soratra masina hoe milaza zany e hoy ny tompo ao amin'ny Mateo 5 ny andiny ny 5 fa ny rainareo mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany nge ty Andriamanitsika ty sao tsy fatatsika mamposaka ny masoandrony amin'ny marina sy ny tsy marina izy. Amin'ny manao tsara sy ny tsy manao ny tsara. Ka raha omeny fifaliana noho ny krismasy ny olombelona rehetra na mino na tsy mino, nahoana ny mino no hialina, nahoana ny mino ny te hiavakavaka, nahoana ny mino ny te hanavatena amin'izany e. Fanomezana avy amin'Andriamanitra noho ny nanomezan'ny zanany Jesosy Kristy teraka ho tety an-tany ny krismasy, ary tiany hisitraka ny fifaliana teraka izany ny olombelona rehetra. Nisan'izany zaso ianao. Itovizantsika rehetra zany, fa inona ny mampiavaka? Isika mahay misaotra. Isaoro ny anaran'ny tompo noho ny hatsaram-pony, fa omeny anjara fifaliana ianao ny krismasy. Dia rao ny voninahiny noho ny fahasoavany, fa mbola ampifaliana ianao amin'ny andro fahatsiarovana ny nahaterahany zanany. Efa teraka Jesosy. C'est un fait. Zavatra nitranga 2 taona mahery lasa zay, zany fahaterahany Jesosy zany. Na ny mpanao tantara jiosy tahaka ny Flavius Joseph, na ny mpanoratra tantara romanina tahaka ny Tasita, zay tsisy nino an Jesosy Kristy. Fa ireo roalahy ireo dia samy ny tantara. Fa nisy zany Jesosy zany, zay nitoroteny tany Jodia sy eran'ny Galilea, ary novonoiny gouverneur romanina antsoina hoe Pilato teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tantara zany na ny tsy mino azy. Ary tsy nisy ene zany zavatra voatantaran'ny Joseph sy Flavius zany, tsy nisy ene zany e. Raha tsy nisy Jesosy, ary tsy nisy Jesosy raha tsy teraka izy aloha. Nisy Jesosy ry havana, ary efa teraka teto amin'izao tontolo izao. Manaiky zany nge zao tontolo izao e. Zao taona iainantsika izao ka nifaritana nanomboka tamin'ny fotoana nahaterahany e. Ny atao hoe année domini, anno domini azafady. Taorinany nahaterahany Jesosy Kristy mpamonjy. 320 taona anno domini nataorinany nahaterahany Jesosy Kristy. Zao tontolo izao na mino na tsy mino miaina an'izany 2023 zao. Fa ambaran'ny soratra masina kosa, fa ny raha ny ray amonjy zay rehetra mino azy Jesosy amin'ny alalan'ny fananganananaka na adoption isika. Araka izany dia ny finoana dia mahatonga antsika ho zanaka adoptif. Fa zay rehetra mino azy dia nataony ho zanak'Andriamanitra. Zany anambarany Jaona azy. Nivakitsika teo, zay rehetra nandray azy nomeny hery ka lasa tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany, izay mino ny anarany, izay nandray azy. Ireo zay tsy nateraka ny rana ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ny fahaterahan Jesosy Kristy dia tsy mitondra famonjena na fiainana mandrakizay raha tsy arahiny fahaterahana noho ny finoana azy. Ny fahaterahan Jesosy Kristy dia tsy mitondra fiainana na famonjena raha tsy arahiny fahaterahantsika koa nateraka indray noho ny finoana azy. Fa zay nandray azy ho teraka ao am-pony dia manjary zanak'Andriamanitra hoy Jaona. Nateraky ny fanahy masina, fa tsy nateraky ny olona, tsy nateraky ny nofo aman-drà. Ireo zay mino ny anarany
mino ny anaran'i Jesosy, mino ny anaran'i Jesosy, mino ny anaran'i Emmanuel. Fa inona moa ny hevitry ny hoe Jesosy? Fatatsika izany ny anarana tany an-katekomena. Ny hevitry ny teny hoe Jesosy na Jesosy, Andriamanitra no mamonjy. Mino izany ve isika fa ao amin'Andriamanitra ny famonjenantsika? Mino ve isika fa ilay Jesosy Kristy no raina? Iny no mitondra ho antsika ilay famonjen'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra mandrakizay sady Andriamanitra mahagaga. Izay mino sy manaraka azy ka nanolo tena ho azy ihany no misitraka fena ny famonjeny. Lazaina koa Emmanuel no anarany. Amintsika Andriamanitra, zany no heviny. Zany no hevitra hoe Emmanuel, amintsika Andriamanitra, zany hoe tonga olona maharitra na hitoetra ao amintsika Andriamanitra. Ka ny atao hoe mino any Emmanuel zany, dia mandray azy olona sy anjaka ary anapaka ao am-pony, ao amin'ny fiainany, eo amin'ny tokantranony. Zany ny atao hoe mino any Emmanuel. Ka raha ho amin'ny olona rehetra ny Krismasy, vanim-potoana fohy isan-taona fotsiny, hanomezan'Andriamanitra azy fifaliana mandalo sady vetivety, andro vitsivitsy monjane. Any amin'ny rayon grande surface any efa endahana zao, efa endahana dolidoly na moa ty izy le cadeau any Noël, efa bonani indray zao. Mandalo andro vitsivitsy monja, occasion anaovana fety, anaovana koranam-pifaliana, ary occasion koa aza anaovany manan-katao bizina. Zany ny Krismasy n'izao tontolo izao. Fa ho an'ny mino kosa ny Krismasy dia fametrahana na koa hoe fahatsiarovana nametran'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika any Jesosy Kristy ilay mitondra ny fiadanana avy any ambony. Ny fiadanako no meko anareo ny Tompo, tsy toy ny fanomeny zao tontolo izao ny fanomeko anareo. Jaona 4:7-7. Ilay fiadanana tsy azo n'izao tontolo izao raisina na omena. Ilay tsy takatry ny saina hoy Paoly Apôstôly ao amin'ny Filipianina 4:4. Ilay mametraka sy mitahiry ao anatsika sy eo amin'ny fiainantsika ny atao hoe fiainan-danitra. Eto tany sika nefa miaina ny fiainan-danitra sahady noho ny amin'ny Jesosy Kristy mitondra ny fiadanana ho antsika. Io fiadanana io ny fanomezan'ny tena Krismasy, ilay anjara natokana ho an'ny mino. Ka tsy diso ianao raha mifaly, tsy diso ianao raha mikorana miaraka amin'izao tontolo izao, amin'izao Krismasy zao. Saingy tsaroa fa fanomezana mandalo, fanomezana tsy feno, fifaliana tsy maharitra ihany no anjaranao amin'izany. Ka raha mianina amin'izany ianao, mionona amin'izany ianao, dia tsarovy. Fa Krismasy efemera ny Krismasinao. Fa ny tena Krismasy, ilay fankalazana ny nahaterahany mpamonjy ka hiderana azy sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, dia nahaterahany tao am-pontsika ka niterahany antsika olom-baovao tao aminy. Raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Hitantsika ao an'izany fa misy fiterahana roa sosina ao. Ary zany fiterahana roa sosiny zany, Jesosy Kristy teraka ao anatsika, ary sika kosa nateraka ao aminy. Zany no miantoka fifaliana maharitra sy tanteraka. Dia hoy ny Tompo, ao aminareo ny fifaliako, dia ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 2:12. Fa ny fifalian'ny Krismasy mandalo, parenthèse fotsiny ihany. Parenthèse fotsiny ihany. Eo amin'izao fiainana anjakan'ny fahoriana izao. Ilay fahaterana roa sosina miantoka fiadanana azo antoka, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao ny Tompo ny fanomeko anareo. Ary zany fiadanana zany miaro ny fo sy ny saina ao amin'ny Jesosy Kristy. Filipianina 4:4-7. Zany fahaterana roa sosina izay hampatsiarovon'ny Krismasy amintsika zany, dia miantoka fiainana be dia be ety, ary fiainana mandrakizay izay santarina dia n'izao sahady
Jaona toko 7:10. Zany fahaterana roa sosony zany miantoka fahasambarana mandrodana ny lojikan'olombelona. Raha mamaky ao Matio toko 5 ao sika manomboka amin'ny 7, sambatra miverina intsivo zany. Faharodana io fahasambarana 7 io zay verina zao tontolo izao loharan'mpahasambarana. Fahaterana roa sosona miantoka fahasambarana mandrodana ny lojikan'olombelona tsy mitondrana amin'inona amin'inona. Koa efa nisitraka ilay fifaliana roa sosona venao. Jesosy teraka ao am-ponao ary ianao nateraka olom-baovao aminy. Mandova fiainana mandrakizay deny ety. Ary mampitondrona sy mampitoetra ny fifaliana ao aminao. Satria ny fifaliany no miantoka ny fifaliana ho tsy mety ritra. Ny fiainana avy aminy, ny fiainana lavorary, anjakan'ny tena fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra nasehony tao amin'ny Jesosy Kristy velona ao amintsika, tsy mety ritra. Ary intsika mifankaty. Intsika mitory ny fitiavana. Raha izany ary ny Krismasinao ry havana. Nandraisanao ny mpamonjy ho teraka ao am-ponao sy manjaka ao amin'ny fiainanao. Dia tsarovy efa nateraka tao aminy koa ianao ka olom-baovao. Olom-baovao. Ary olana vaozina indray amin'izao famangin'ny tompo amin'ny Krismasy zao. Mifalia. Fa amin'ny fifaliana maharitra. Ho aminao anie ny fiadanana, zay nentin'ny Kristy araka ny tenin'ny anjely hoe fiadanana ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahany. Ary ho aminao anie ny fiainana be dehibe, izay omeny. Ary omeny ety, ary mitoy eo any amin'ny mandrakizay. Ka mandehana. Ano ny fofalifaly ny aninao. Ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao. Fefa nakasitrahan'Andriamanitra ela ny asanao. Ho abolana toko 7:7. Dia mirary Krismasy sambatra ho antsika rehetra. Isambatan'olona sisa tokantrano amin'ny anaran'ny Tompo. Raisy ny fitahiana. Dia ao aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Iantoka Krismasy tanteraka ho anareo. Ary tarika anareo amin'ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy, ilay mitondra fiadanana sy fifaliana ary fiainana mandrakizay. Matoky ilay avy mamangy anareo, izy antanteraka izany ho an'izay mampiatrano azy marina tokoa. Amen. Petraka isika.
tonga eo amin'ny fotoana izay anambarana ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana mangataka ny tomanjara amin'izany erotoboka. Ry havana malala amin'ny tompo dia amin'ny fifaliana lehibe no era-banantsika rehetra nahatratra izao andro krismasy 2024 izao. Faly isika satria teraka Jesosy Kristy, izay no tsarovantsika androany. Jesosy Kristy izay mamelona ny fiainantsika sy manazava ny atenantsika engany ka hitondra fahazavana lehibe indray ho antsika rehetra izy, hitondra fiadanana ho an'ny isan-tokantrano amin'izao andro fifaliana lehibe izao. Ko amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity ny FP Matolozy, amin'ny anaran'ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana, no iara-banantsika rehetra Tsakanavaka nahatratra izao andro krismasy izao. Miaraba manokana ireo manaraka amin'ny haino amanjery izay any tokantrano, ny fiadanan'ny tompo ho aminareo mandrakariva amin'izao andro lehibe izao. Miaraba manokana ny zoky olon'ny fiangonana dia tsy izany fa ireo zoky ray aman-dreny ajaina. Miaraba anareo koa nahatratra izao fety lehibe izao amin'ny maha-kristianantsika dia ho tratry ny krismasy daholo ianareo, na ianareo izay tonga eto, na ianareo izay tsy afaka mihetsika fa ny tokantrano manaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Afarany dia miaraba antsika rehetra erivelon'ny fiangonana FP Matolozy, miaraba manokana ireo vahiny maro tonga isaky ny mankalaza ny krismasy ny FP Matolozy. Mahafinaritra ny mahita vahiny maro be ka tonga soa tompoko eto amin'ny fiangonana ianareo, engany ka ny fiadanan'ny tompo tokoa no hiaraka aminareo raha hiala eto nareo, ary izany fiadanana izany nitoetra ao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ka dia ho raisitsika tokoa anie Jesosy Kristy manomboka izao, raha ohatra mbola ao anatin'ny mety fotoana sarotra isika, araka ny toritenina nataon'ny mpitandrina teo dia Jesosy Kristy no hanazava ny ao anatintsika, ampahery antsika tsirairay avy, ka dia andindra ny taona vaovao ireo sitrapon'Andriamanitra izay andrandrantsika tsy ho ela. Amin'izao fotoana izao koa tsika fantatsika fa ny vinatrano fiangonana dia efa mandeha, isaorana ny tompo ny zavatra rehetra vita, ary eto dia misaotra ny isam-batan'olona rehetra izay nandray anjara hatramin'ny nanomboana io vina lehibe io. Misaotra ny amin'ny fanohananareo am-bavaka, misaotra tamin'ny fanohananareo ara-bola, ara-potoana, amin'ny lafiny rehetra izay tsy voatanisa, fa mbola lavitra ny lalantsika nefa araky ny tantarain'ny ankizy tao amin'ny STA Omaly dia mazava be. Nomeny antsika ny cahier des charges, nomeny antsika ny zavatra tokony atao amin'izany manao trano fiangonana izany, dia les fondations, les vato fehizoro dia Jesosy Kristy io mihitsy no engany ka hitarika antsika hatramin'ny farany, ka ho tonga ny fotoana izay hanomezan'Andriamanitra antsika izany trano fiangonana izany. Dia mirary krismasy sambatra ho an'ny isan-tokantrano, manova fety sambatra tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa no hiara-banantsika indray anio. Toy izao ny vaovao azo ambara amintsika. Vaovao avy any ivelany. Nahazo taratasy fiara-bana krismasy isika avy amin'ny Fédération protestante de France. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Que la joie de votre Noël et la saveur des aurores. De la part du pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Nahazo ihany koa taratasy avy amin'ny EPUDF na Église protestante unie de la grande région toulousaine. Vaovao nasionaly. Nahazo afatra pastoral krismasy isika avy amin'ny filohan'ny FPMA, révérend docteur Seth Rasolondraibe, azo tinina amin'ny teny hoe Noël de réconciliation. Le Dieu merveilleux, omniscient, omnipotent et omniprésent est aussi notre Père. Il désire la réconciliation avec ses enfants, quand bien même ces derniers sont infidèles. Il désire l'amour malgré la méchanceté du cœur humain. Faisons donc le choix de la paix. Faisons le choix de la réconciliation. Faisons de ce Noël 2023 un Noël d'unité avec Dieu et avec les hommes. Vivons ainsi réconciliés, nous mettrons fin à cette abolition de l'homme par l'homme. Nahazo ihany koa isika fiarabana
krismasy avy amin'ny sampana iraisana sekoly ny tenin'Andriamanitra amin'ny faritany avoany andrefana, avy amin'ny pasteur Théodore Charlotte Randriamanantena ary avy amin'ny sakaizan'ny FPMA any Madagasikara. Toy izao ny vaovao voaraiva amin'ny faritany. Ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Izany no teny entin'ny faritany atsimo andrefana iarabana ny tafo sy ny tompona andraikitra rehetra ary ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny faritany. Betsaka ny asa miandry ny faritany amin'ny 424 toy ny komity sy zaikaben'ny faritany izay ho atao any Bordeaux, ny lasy ny sampana sekoly alahady sekoly ny tenin'Andriamanitra, sampana zava-maneno, ny sampana tanona kristiana izay atao any Montpellier. Anisan'ny vina lehibe teto amin'ny faritany ny ananantsika mpitandrina matianina ho an'ny tafo Clermont-Ferrand sy ny faritany atsimo andrefana. Isaorana indrindra ny tompo fanomeny mpitandrina isika rehefa niandry volana maro. Nasehon'ny tompo fa azo iankinana tanteraka sy namaly vavaka izy ary nanao izany araka ny fotoany. Afaliana no mameno ny fo mandray ny mpitandrina raha oely manana na lason. Mirary famboiazana feno vokatra ho azy eo am-panatantondrosanany ministera isika ary koa manohy hatrany ny vavaka hatongavan'ny vady amanjana ny somatsara ao ariana kely raha sitrapon'Andriamanitra. Dia mirary no ely sambatra ho mba mpiadanana ary koa taona 424 feno fitahiana ho antsika tsirairay avy hoy ny mpitandrina mpandrindra Charles Rakotondramanana sy ny filoha Nadia Delmotte. Filazana manjoa. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny matona mpandrenesana antsika amin'ny fanimpanompony, pastora Eugène Rakotojaona dia nodimandry ny alarobia 20 desambra 2024. Izy dia efa niasa nandritry ny fotoana ela 15 taona teto amin'ny FPMA Montpellier, mialohan'ny nandraisany asa teo amin'ny fiangonana Luterana FLM Europe. Efa nandrindra koa ny tafo Toulouse izy tamin'ny taona 790. Ny fitaom-pivavahana fanomezam-boninahitra ny Andriamanitra sy fampahirezana ny fianakaviana dia efa vita omaly tany Montpellier. Ny mpitandrina Élisée Andriamiandra mivady no nisolitena ny tafo Toulouse. Amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny tafo FPMA Montpellier. Toy izao ary ny vaovao eto amin'ny tafontsika. Sampana Endripeo, la section Endripeo a le plaisir de renouveler sa vente de calendrier pour l'année 2024. Le calendrier est au tarif de 15 €. La prise de commande peut se faire soit en remplissant le formulaire dont le lien est affiché à l'écran, soit tous les dimanches auprès du stand de vente mis en place après le culte. Nous vous communiquerons par message quand la commande sera prête, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58b. Rakopsaorana Krismasy fampatsiahivana. Salamo fa 912. Manao hoe inona no avaliko an'i Jehova no ny soretra nataony tamiko. Anio izany no anolorantsika ny rakopsaorana Krismasy amin'ny alalan'ny valopy izay nozaraina tamintsika. Atao anaty arina manokana ny valopy rakopsaorana mialohan'ny rakitra efa mahazatra antsika. Fifidianana mpanjinimbola, manavao ny mpanjinimbola indray isika izay asa mandritra ny taona 420 koa misokatra teny izao ny fisoratana anarana ho an'ireo te hilatsaka hovidiana amin'izany. Olona roa no hovidiana ary any amin'ny filoana ny filompanampy amperinasa no ataony fisoratana anarana. Amin'ny alahady 14 janoary 424 ny fifidianana azy ireo. Fitaombavaka faran'ny taona, matoki azy mandrakarivo ianareo ry olona, loareo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Manasa ny fiangonana manontolo tonga amin'ny fitaombavaka lehibe famaranana ny taona 724 amin'ny zoma 7 desambra izao amin'ny 7 any amin'ny Vieux Temple. Fotoana isaorana ny tompo noho ny fitahinana nandritra ny taona sy ametrahana ny taona ho avy. Fotoana koa hitondrana mbavaka ny vina hatrany fiangonana, fisaorana izay vita ary fametrahana ny toy ny asa ao anatin'ny fiombonana feno. Ko aza matahotra namanahy fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao. Deutéronomie 2:30. Tsy misy ny étude biblika sy ny permanansa ataon'ny mpitandrina amin'ny herinandro ambony.
Ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sekoly ny tenin'Andriamanitra sy ny sampana tanora kristianina. Diary. Toy izao indray zany ny diarintsika amin'izao faran'ny taona izao. Amin'ny alahady 1 Desambra dia amin'ny 10 sasany maraina ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny Vieux Temple. Ary ny amin'ny alahady 7 Janoary dia amin'ny 3 tolakandro ato amin'ny Temple du Salin, alahady ny taom-baovao. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tonga eo amin'ny fotoanany fanatintsika riavana, misy soratra masina fankalazany Jehova amin'ny fanananao. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay nin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Ataontsika ny hira vaovao-tondro voalahatra ary misy panikonnecté anankiroa, ny ato amin'ny ilany ato zany ny vokatra ary ny ato ny rakitra anatitra. Amen.
firaisan-databatra amin'ny tompo dia sady fanehoana ny finoana sy ny fiombonana aminy no fampiraisana antsika rehetra koa noho ny fahasoavany. Ataontsika ary ny hira izay efa voatondro. Hira 1:7, 7 sy 4. Ho aminareo ny fiadanana avy amin'ny tompo. Aoka izary zany fiadanana zany eo amin'ny akaikintsika isika. Teny amin'ny fiadanana ho anao na maly hoe aro aminao koa. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Hitsaon'ny fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana ny an-danitra sy ty an-tany nidera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo. Dia miara-manandratra ny feonay aminy. Ka mifanajana lehibe no hideranay hoe Asina, 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 Jehovah tu, Fero petraka isika. Ry kristianina malala,
aoka isika atsiaro an' Jesosy Kristy ilay maty ny solo antsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika fa izany ny fanatom-pihavanana izay natolotra Andriamanitra antsika nampihavanany itsika taminy ary ampihavanany itsika amin'ny samosika aoka ary isika iombona amin'ny fisaorana sy ny fivavaka misaotranao zay ry Andriamanitra ranay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay miaraka ny fiangonana noho izany ry tompo ranay any an-danitro ndreto zay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany indray izahay ankehitriny raha io adiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao masina no arinao amelomanao anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra misaotranao zay ry Jesosy Kristy tompo mideriny anaranao zay ry zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay ankalazaina ane ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana ary zay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatrao dia mangataka ampiraiso aminao zay ohatry ny sampana amin'ny voaloboka dia ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay aoka hitsangana ny fiangonana enory havana ny teny voarakitry ny apôstôly izay mitantara ny fanasan'ny tompo voalohany izay mbola ankalazaintsika sy tsarovantsika mandraka ankehitriny araka ny baiky ny tompo fa Jesosy Kristy tompo tamin'ny aliny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana ato izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka ko na oviana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana arak'izany dia misaora ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen ataontsika ny hira 17 ny andininy 1 sy 3 Jesosy Kristy
dia lasa zanak'Andriamanitra isika. Ka dia izany no ahafahantsika mampiombona ny feontsika manonona ilay vavaka nampianariny zanaka lahy tokany tompo hoe rainay izay ny an-danitro ho amasinina ny eny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo anay anio izay hanina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza nitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapako amin'ny fisaorana izay isaorantsika firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, andeha efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Manao ny hira fa 220 isika 62 mahazo mipetraka ny tsy mpanay fanasan'ny tompo ary isika mpanay fanasan'ny tompo izay efa nahazo ny mofo sy ny divay dia afaka mipetraka koa rehefa tafaveriny ity ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. Ataontsika ny hira voatondro.
tapaitsakana manakan'izao hoy Jesosy Kristy tompo raiso tiany tenako izay omena manareo izao natao fahatsevam-panahy. Hoy koa ny tompo sy tonararety ty fatiko raha dia ny amin'ny fanekena vaovao izay ratsy fahoanireny famelan-kely izao natao hoe ho fahatsevam-panahy. Jesosy Kristy tompontsika izay voamory tamin'ny azo sinjaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny tena sy ny rano izay nanao fitenenareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ne ampahery sy hiarinareo amin'izany ny fonona marina ho fiainana be lehibe ary ho fiainana mandrakizay dia mbola ho aminareo ny misiatana. Hira fa enina ambin'ny folo sy roanjato. Enina ambin'ny folo sy roanjato. Mbola araka mimbavaka antsika tompo. Mbola araka mimbavaka antsika tompo. Raha io saotranao zao satria tanteraka soamantsara ny fotoana izay nionanay teto aminao amin'ity andro ity. Saorako tompo noho nahafahanay nankalaza ny Noely hiaraka tamin'ny fiangonanareo manontolo tamin'ity androandroany ity. Tsy tonga teto izay tompo fa ny fahasoavanao no nahatongavanay teto ka isaoranay ianao zany. Misaotra ihany koa ny tompo ny amin'ny teny sy amin'ny hafatra Noely izay nomena ianao anio. Koa satria efa natsanganao zanakao izay tompo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay nomenao anay dia tsy misalasala izay tompo mangataka aminao ray izay rehetra mavesatra aminay. Dia mitalao aminao izay tompo ny amin'ity fiangonana FPMA izay nomenao anay ity mba ampiroboroboronao fatatra tompo mba hiasanao mahery ho an'ireo mpitondra ny fiangonana. Isan'izany tompo ny mpitandrina amin'ny vady mianakavy mba fenoanao hery mandrakariva hoentiny manatanteraka ny asa fanompona izay napetraka ao aminy. Mitondra-mbavaka ny bureau ny fiangonana, mitondra-mbavaka ny loholona, mitondra-mbavaka ny sampana sy ny filohan'ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana ity tompo mba tsy handeha araka ny fahaizany sy fahalalany fa handeha araka ny sitraponao ka mba fitaovana mahery ho ampelatananao izy ireny tompo fampandrosoana nambenden'ny fanjakanao. Tsary manokana koa tompo ny projet ny fiangonana dia ny trano fiangonana izay napetraka ao anao amin'ity fiangonana ity. Anao ny asa tompo ary anao koa ny zavatra rehetra. Dia petraka aminao izany projet izany tompo mba
iasanao mahery ihany koa atao ratinay tsirairay avy mba tonganay ho tena resy lahatra ho amin'ny fampandrosoana ny ambeny ny fanjakanao ihany koa. Matsaro manokana itsay tompo ho an'ireo firenena miady amin'izao fotoana izao. Hitanao izy ireny dia apetraka aminao tompo mba hitondranao ny fandriam-pahalemana. Ampetranao anatin'ny fony ireo tsirairay avy tompo ny fo mahay mifandefitra, ny fo mahay mifamela heloka ka hanjaka tanteraka ny fiadananao. Matsaro tsy afaka miangona amin'izao fotoana izao koa tompo noho ny antony maro samihafa. Ao ny aritina, ao ny tsy fahasalamana, ao koa tompo ny aritina ara-panahy dia apetraka aminao izy ireny tompo mba hitondranao fanasitranana ihany koa. Betsaka aminay ihany koa tompo no nahazo fahasoavana amin'ity andro Noely ity. Dia hoentina mbavaka aminao izy ireny tompo mba haizara zany fahasoavana zany ihany koa amin'ny hafa. Tompandriamanitra eo, dia angataka zavatra maro aminao zahay, nefa inonay sy ekenay tompo fa malala zay matsara sy mahasoanay ianao. Ho dia apetraka aminao zany rehetra zany tompo na tsy voatonay amin'izao mivavaka izao, dia omenao anay isan-tokantrano tsirairay avy tompo araka ny rabeny famindramponao sy ny fahasoavanao. Dia ho anao hatrany tompo ny dera laza hery aja voninahitra zay fanao indrindra ka hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'ny Jesosy tomponay no anaovana izao vavaka izao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka nanatateraka izao fotoam-pakalazana izao sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fanampim-baovao iray ary fanazavana fandaminana. Fanampim-baovao zany mivoaka ny gazety Fiainana izay avoaka isaky ny fety lehibe tao amin'ny fiangonana, ka rehefa miravo sika dia afaka mandray izany avy ato ambadika ato satria izay ny fandaminana faharoa mba hahafahan'ireo miditra amin'ny efatra, satria fidirana indroa moa zany ny atsika anio, mba ahazahoan'ireo miditra amin'ny lamina satria efa misy efa miandro sady ao, dia angatahana isika mba avy ato sika no mivoaka. Avy ato anoloana sika zany no mivoaka mba ahazahoan'ireo manomboka amin'ny efatra miditra sady. Dia raha-mitsangana isika anao ny hira 8:1 mialoha, ny afatra sy ny tsodrano ary ny 9:3 aorinan'ny fanirahana. Retoko ny feon'anjely iraka Andriamanitra, ganite ny mahafaly zao no afatra ho antsika amin'ity andro krismasy ity. Mifaly mandrakariva, mivavaha lalandava, misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrak'Andriamanitra ataonareo zay tafaray amin'ny Kristy. Aza vonona ny asan'ny fanahy masina, aza atao tsinitsinina ny teny ataon'ireo mpilaza afatra avy amin'Andriamanitra, ary dinio ny zavatra rehetra, tano zay tsara. O aminareo any eny to